lehilahy mohaka nosoratan'ny rary ho velomin'ny faniry antarinivo iary mampionona Sylviarandrenatoandro miaraka amin'ny Christophe Rabiarmanana sy Slof José mandrindrana teknika Mamy Arivony. tena tratrariva marina Roger koa moa be resaka tsy laitra mihitsy ka tsy mahatsiaro andro ariva ntsony mihitsy le tsy mahagaga zany fa mpinamana efa ela tsy nifankahita ka betsaka ny vaovao tianambara ny loza koa dia ny fiarako tsy tonga hatraty fa nijanona ery amin'ny arabe amin'ny tanàna Pitery so ihany aloha fa mba nasaika eo tazatazan'ilay mpivarotra eo akaikeo le izy za te tafajanona ira taty aleo asiana dimaka kely fa sao dia midy eo le mpivarotra ka ho 40,000 eo fiarako ka mangina no sady tomo zany arivariva ety ambany vory ety zany efa tapitra mody daholo ny olona nefa nge vao amin'ny 9 rera-dasany tontolo andro izy dia mody aloha mba akainy ny akamarony azy zao efa ny mpandina mihitsy dre arinona no ataony tsy tovavy etsy amin'ny andro ariva tahaka zao akarano angamba fa toa mitondra sino izy zany ko misy loharano koa io ambany tena mba lafatra izy zany tovavy kanto tontolo moa dia miafina ty ambany ravikazo tiako raha io anefa zao no tonga ny arivo ka maharaka ny fandrosoanany angamba oka fotsiny tena babony sady zany foko zany andraso fampiresahako rehefa mandalo eo Andriamanitro fa izy ty lehilahy manantona ty olona tsy mbola fahitako mihitsy io ny loasany efa mangina be tsy misy olona mandeha tsony aty dia inona reno ataoko raha olon-dratsy ty ny tanàna mbola ry ambony be arika tsisy aheno ana dia iantso vonjy azy raha ty olon-dratsy tokoa io Andriamanitro arovy manaony ianao manaony ianao tompoko ary tao mangovotra mangatsika angasa matahotra sady mangatsika tompoko no matahotra anao koa fa nahoana kosa ary ianao no matahotra za nge tsy manaikitra fa ono olona sarotahotra eo ianao nefa maninona no mandeha irery ety amin'ny andro ariva sa mbola lasa izany namanao tena olon-dratsy ty ka makatoky tsara raha misy namana na tsy andraso fa andaingako ny anadahako no andrasako fa mbola makagana tsy ambadika atsy izy zany mba laingany izy rery zao no hitako nidina avy anyka hoe anadahako nefa tsara ihany ko aloha ny lazany zany mba ahafahako mitazona azy irisaka amika ary to variana be hoa ianao mandinika fa misy inona tsy misy inona korika fa jaleo mipetraka miresaka aloha sika mbaram-piandry ny anadanao tena voavatotra ny hevitro aty ho tazominy resaka amin'ny eto dia hiamaizina ihany ny andro anada iza no atenako ho avy hamonjy ahy eto no zany angeto ohatra ny matahotra efa hoe tsy haninona anao zany ho afa mba te hilaza zavatra kely aminao fotsiny lasa hoaingana ary izay tianao ambara amiko ny andro koa ty efa mandroso ho alina ka so be dia ty raha mijanona ela ty mipetra aloha rehefa andro mbola mazava io sady tsy mbola miandry ny anadanao moa ianao io sady tsy misy an'izany kory mifona aminao atompoko aleo are oto fahazatazononao ito eny lefa kody ihany ianao rehefa vita ny resaka tiako ambara aminao za koa mantsy mbola lavo dina nge any arivo aho mantsy no mipetraka fa
namangy ny namako vao tonga avy any an-dafy no nalehiko taty. Atsy amin'n'itsy tanàna petitsy izy no mipetraka. I Roger re, fantatrao Roger? Tsy malala olona atao hoe Roger zany aka. Ny ray aman-dreny ny angamba no mety ho fantatrao fa izy vao herinandro zao no tonga. Zanakingy Arabeza sy Ramatoa Ramanga re, fantatrao? Ay ve, fantatro tsara izy mivady ireo ka. Ay, Fatidrahan'ny dada mantsy ngy Arabeza ary nasaina izy mivady ny ara-faly tamin'ny teny dada sy neny tamin'ny fahatongavany zanany avy any an-dafy. fa angahainao tsy mba nasainy? Naniry mafy ny atongavako teny tokory zareo saingy narary dia tsy afaka. Eny aleo aloha zany man fa resantsika no aloha tohizany. Miandry izay resaka ao ane ahy. Zao ary tianao raha vao nahitanao fotsiny masoko dia mitoetra tao am-poko zany fitiavana anao zany. Tia hoe ianao? Maika loatra ianao zany. Fa ahoana? Olona tsy fantatrao akory dia ho tianao sahady. Na ny anarako aza tsy fantatrao akory. Tsy mahasakana ny foko tsy ho tianao zany rehetra zany. Andro rehefa tiako ianao dia izay ny zava-dehibe, ny sisa manaraka ihany. Sady raha manaiky ianao dia aroso avy hatrany raha antsika fa tsy miandrela. Aminao angamba mety zany fa raha izaho tsy afaka nambady olona tsy fatapototra mihitsy ka. Tsy maninona ary fa afaka manadiady ny momba aloha ianao, izay vao milaza ny valiteninao. Amin'ny fomba ahoana moa nanaovako an'izany? Ianao aza any arivo no lazainao fa mipetraka. Tsy olana izany azonao atao tsara ny manontany ny momba amin'ny Arabeza telo mianaka, fa azo valiteny mahafa-po ianao. Hatramin'ny mbola kely mantsy izay sy Roger no efa mpinamana. Ny ray aman-dreniny keo nge efa nifankahazo taloha fa ela be. Eny ary tompoko fa nahadiady mombanao aminy aloha. Ary mialatsiny aminao raha tsy afaka manome valiteny anao aloha raha tsy efa avy manadiady. Eny marina ny ianao ka tsy misy tsinonao zany. Ianao kosa ve moa dia andeha tsampy amin'ny azo tsy fantatra. Manantena kosa nefa fa ahazo valiteny mahafa-po orin'izany ho tonga any aminareo raha ampitso ilaza ny fanariako amin'ny ray aman-dreninao ka manantena fa ahazo valiteny avy aminao. Ny mombanao moa fantatro miandalana eny ihany. Na izany aza nefa mba tiako fantatra aloha ny anaranao na dia ny fiantsonanao ihany aza. Ay, raha ary manana no anarako ary Iaro ny fiantsoana. Iary. Ny ahy kosa Benja. Fa aleo amin'izay sika andefa so be dia teo anao ka tsy atsy amin'ny tanàna ambony atsy ianao no mipetraka. Andeha amin'izay ary. Ny fiarako mantsy najanoko any keo fa tapaka ny lalàna mankeny ampita. Amin'izay atoronao ny tranonareo mba ho mora nahitako azy rahampitso. Ndao ary. Aleo hoentiko aloha ny sininao Ohatrany nofinofy izany fiainako izany. Vao 19 taona monja dia hanambady sahady. Hanambady amin'ny Benja, dia tovolahy tafaresaka tamiko tany am-Patsakana vao herinandro lasa izay. Tena tsy napoziko mihitsy hoe dada sy neny no anaiky ny hanambadiako an'iny tovolahy nandalo iny, indrindra amin'izao taonako izao. Fa inona loatra ireny nandresy lahatra azy mivady tamin'ny Benja ka nanekeny ny fangatahany. Ny fahitany azy tao mba olom-banona sa ny fanasoasondry Rabeza telo mianaka azy taminay. Efa naniry anao ho tokantranoko aho Roger saingy i Benja ny tonga loka dia hampandeferiko ny fitiavako. Nefa raha olona tsy azoko antoko Benja ho ihany izy dia tsy maintsy nataoko izay nandrom-bahana anao na dia namako azy izy. Satroko foana mantsy ho sambatra ianao na dia tsy ho ahy azy hoy izy nanohy ny teniny. Avy eo dia nitsodrano ahy izy. Rehefa tafaverina avy tany amin'izy telo mianaka nefa izay dia tapa-kevitra dada sy neny fa anaiky ny fangatahan'ny Benja ary dia nandresy lahatra ahy koa. Tsy fantany anefa dia efa tia amin'ny Benja ihany koa.
raha vao nahita azy fotsiny tamin'iny teny Andohasa iny. Manomboka eto izany dia lozako tanteraka amin'ny fahazazako fa hiditra misehatra ny tokantrano amin'izay aho. Ho zary tena izy ilay kilalao fahiny. Tsy hoe ela dia ataony rarahanay satria nitanterahany benja ny teniny dia nianaovana ny rarahanay faran'izay aingana. Fa inona ho ty mahamalomaloka ny malalako e? Malahelo ny dada Tsineny sady anga? Benja, Ha? toa hafahafa izany ny fihetsiky ny reninao tamiko ohatrany Fa ahoana? tsy faly izany izy nahita. Tsy mba miresaka e. Indraindray aza manao fiteny maneso izany rehefa tsy eo ianao. Zany ve? Raha tsorina re dia tsy makasitraka ny anambadianao ahy mihitsy ny reninao e. Fa maninona nge? Tsy misy an'izany ry ary a. Fomba neny amin'izay ovonatony ihany zany. Fa ianao no mbola tsy zatra. Rehefa zatra tsara azy ianao ho hitanao fa olona tena mahafinaritra neny. Engany eka ho izany tokoa. Zavatra kisendrasendra toy izany anaka ny orenan'ny tokantranonay sy rainareo. Tsy mba nisy fifanerasarana betsaka akory teo aminay. Tsy mba nisy fifampizahatoetra akory azy e. Zany a? Avy hatrany dia nroso tamin'ny fanambadiana. Angamba hanome tsiny any amin'izany ianao anaka. Tsy misy tsinao zany roneny a. Tsy vao ianao no nanorina tokantrano toy izany fa maro. Eny fa na dia amin'izao fotoana izao ihany aza. Ny fitiavana mantsy tsy voafetra amin'ny fahelan'ny fotoana e. Fa rehefa tia ianao vao mihoana aza dia efa mifankatia. Izay ilay antsoin'ny vazaha hoe coup de foudre. Maso mifampijery fotsiny dia mampitsiry an'ilay fitiavana ao amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ary araka ny filazan'ny mpandinika aza dia mateza sy mahafiorina ny fitiavana toy izany. Fa ny anareo no nahagaga ny naharava azoko. Niankina tamiko dia niankina tamiko ny naharava ny tokantranoko Rodiana. Zany a? Tsy mba niaritra tamin'ny tokantranoko aho. Tsy mba nainandefitra fa nentin'ny ambopoko dia lasa. Fa nisy inona no nitranga? Nanitsakitsaka ny tokantranonao anga dada sa tsy napidi-bola? Raha ibenja aloha dia tsy nandainga tamiko fa tena tia ahy e. Fa ny reniny nampiseho toetra tsy zaka tamiko. Nanao izay naleo monina tamin'ny fiteny maneso sy ny fanambanimbaniny izy e. Tsy vita an'izay fa dia sany tsabaka amin'ny tokantranoko mihitsy aza. Fa raha moa dia nipetraka tao aminay mihitsy izy fa tsy mahasaraka an'izany anony. Dia mba ahoana hoy dada tamin'izany ka? Sa tsy fantany izany nataony reniny ianao zany e? Fatany dia fatany tokoa satria nitaraina tamin'ny saika isan'andro aho. Nefa inona moa no azony natao e? Indray reniny nahitany masoandro, indray vady tiany sady reniny zanany. Ka na dia izany aza ve dia tsy mba afaka nananatra ny reniny izy? Nanao izany tokoa izy saingy vao maika naharomotra n'ilay ramatoa izany e. No heveriny fa fitongilana ny benja amiko mantsy ny tenenany azy ka tsy vitany nanao teny mahery sy nanambanimbany izy fa dia sany kasy tanana mihitsy. Dia efa mamono izany ve dia tsy mbola nandray fihepetra ihany dady e? Efa nanao fangatahana fifindran-toerana any amin'ny faritany tamin'ny lehibe anono izy saingy tsy fantatro izany raha tsy taty aoriana be nisy tany tokantranoko e. Ny hevitra mantsy fa tsy niraraha izy ka dia naleoko nitsoaka. Dia tsy hitany izany nandehananao? Tsy hitany. Taratasiny napetrako azy ny laza ny antony nandehanako dia lasa. Fa hono ary neny a? Fa inona ny antony nandehananao tampotampoka fa tsy niandry azy? Bevoka be ansetra tamin'izay no novonoan'ilay reniny. Ay? Lazainy fa mipetra-potsiny, kamo tsy manao raharaha hony. Saika matiny teo mihitsy raha tsy nalaky ny antso fontsy. Ny tena moa bevoka raha teo ka tsy afa manohatra azy e.
saika iandry mibenja ihany a hitantara aminy nanaovana any efa naveza-danja tao am-poky ny ampipoka dia netiko ianao dia lasa ny hevitra mantsy fa mbola teny fampahirezana fotsiny any sy fampirisihana andefitra nataony fa tsy afaka andray fepetra entitra izy mba hiarovana asy ny zaza tato akipoko. Dia tsy mba nitady antsika akory ve izy? Nambarako tao amin'ny taratasiko fa ody any amin'ny dada sy neny ka ho tantaraiko amin'ny daholo ny nataony rafozam-baviko dia izay ngamba tsy nitadiavany antsika satria sady menatra izy no natahotra ny dada sy neny ihany koa. Sady ny afaka pitsony nandehanantsika iny hono dia tsy maintsy nandeha tany amin'ilay toerana namindrana azy izy ary satria lasa dia reny ny letony nanaraka azy nandeha tany. Mampalahelo izany ry neny dia tsy niona intsony izany nareo? Tsy niona intsony izay anaka. Izy moa tsy samakaty, za koa tsy teo any. Sady efa manambady koa izy araka ny nambaran Roger. Na zany aza nefa dia tsy tapaka nanome fanampiana izy hamelomana anareo. Avy aminy anie ireny vary 20 gony aterin Roger ho antsika isan-taona ireny. Ny vola moa dia mandefa foana izy isam-bolana. Raha izany ry neny dia mba aty antsika ihany dady saingy izy tsy sanjoro niaro antsika fotsiny no tsininy. Izay ny tantaranay anaka. Voalazako anao izy izay fa anjaranao kosa manazava izany amin'ny sedra zandrinao. Ny angatahako aminao fotsiny dia mba hamelanao ny heloko tamin'izay mety ho fahatsoako tao anatin'izay tantaranay izay. Tena mijoitsy mitsahatra mihitsy koa izany lohan izany. Ny andro anefa ty efa midimy sasany. Marina raha tsy misy azy indray nory raha tsy tonga any amin'ny 9 mba lozako inge ny asa rotam-piarondromonro ireny. Mahalotra no ireny hoe akolam-bohatra ireny aminy. Dia inona raha ny hevitra amin'ity orabe ity? Ny fiarako koa tsy nahita toerana nijanona anaty aty akaikikay teky dia voatery najanona ary alavitra reo. Ty manatony ity eto misy tovovavy mitondra elo sady mba lehibehibe ihany ny elony. Mandraso fa tia ny angaviako mba hanelo hatrany amin'ny fiarako sady efa tia akaiky tiako izy ka. Azafady hoe mademoiselle. Za ve anao tsonao? Ianao indrindra. Fa ahoana izay to? Tsy zanao fa najanoko ary alavidavitra reny fiarako efa miorana ity tsy mety mijanona ka saika mba hiangavy anao raha mba afaka ny hanelo hatrany amin'ny fiarako ianao. Andao ary fa tsy maninona e. Misaotra anao fa ono vitaiza ianao izany no tratran'ny miorana ety an-dalana koa? Tsy koa be resaka. Tsy rehefa miera dia nelo fa mila resaka eo. Ono mademoiselle? Efa hitsy zao afa avy nianatra nefa dia mbola anontaniana ihany. Mairo indrindra felana fa sao dia manao resaka tsy manjary eo ty. Fa tovariana be hoa ianao fa tsy mba hian'ny fanontaniako akory. Azafady fa variana be tokoa fa ahoana ianao teo? Vitaiza hoa ianao tao tratry ny orana ety an-dalana koa? Ay ve avy nianatra ka tsy fantatrao amin'izao fanamiako izao ve sa? Hitako ihany ny fanamianao saingy tsy fantatro hoe avy nianatra ianao. Tsy nahita mpianatra nandalo mihitsy aho mantsy afa-tsy ianao rery. Ny ankizy mbola nialoka daholo fa za tonga dia nandeha. Za koa tsy inona mananelo ihany ka sady tsy tiako koa mitaitaina ny eny raha tara vidinako. Fa aiza ianao mody? Any Tanjombato. Oay, fa maninona anao tia lavitra be aty ny mianatra? Tsy koa be fanontaniana. Fa hono atoko? Ahoana? Mbola lavitra anga izany fiaranao izany. Za mantsy eto mandray taxi be. Ka efa tia indray fiarako ka tsy aleo miaraka amiko ianao. Lalako ihany mantsy. Sao dia manahirana anao izany tompoko. Aleo ihany andeha taxi be fa efa niomana amin'izany ka. Aza mihafahafa re ianao andeha hiaraka amiko na dia hoe famaliko fitia aminao tamin'ilay nanelo aty eo fotsiny ihany aza. Sady jereo ange jereo reto olona miandry taxi be. Raha vao misy tonga eo izao dia
Mifanesika hiditra ireo ka tsy aleonao miaraka amiko amin'izay tsy ho tara vidiana ianao. Misaotra anao ary tompoko. Dina no anarako ary ny ianao? Felana tompoko. Ay. Izao ve ianao vao tonga e? Jereo famantaranandro efa amin'ny 9:00 sa zao ny amin'ny 9 aminao? Aza dia mora tesitra rerondoro fa mba manadiadia aloha. Ka mbola taiza ary ianao e? Tsy hitanao nga fa avy be ny orana teo. Dia raha avy ny orana dia maninona? Fa nga ianao tsy manana fiarandianana aty an-trano matahotra orana? Tsy izany ho fa mbola ninana lasopy tao amin'ilay trano fisakafoanana iray izay dia nirotsaka ny orana. Lany ihany anefa lasopy fa ny orana mbola tsy nijanona. So ihany aza fa mba nisy an'izay tovavy izay mba nahampelo ahatra eny amin'ny fiarako. Fa raha tsy izany angamba dia tamin'ny 7 alina vao tonga taty ny amboteazy koa moa betsaka raha marena eo e, tsy mandeha nanaraka faty azy tany koa. Za indray noro fa saro-piaro. Olona mandalo ve dia atakaloko anao e? Ianao ihany ny tiako fa aza matahotra. Zany ihany. Miala faty ihany e, mahasositra. Lasany amin'ilay tovolahy tafaraka tamiko maliny foana ny saiko. Fa nahoana ary? Dia ho sanatria ve ka ho raiki-pity amin'ny olo mandalo ny foko e? Maro ihany nefa izay tovolahy naniry ny azo ny fitiavako izay fa ny alamaina daholy. Varibariana ngeza ny zanako izany e? Fa misy inona indray e? Neny koa manaitra. Marina tsy taitra mihitsy Tsy izany ho ary neny fa lasa ny saiko eto hoe roviana ihany sika vao afaka amin'ity trosa lavo ity. Ny teo aloha tsy lasa ny volandrineny to, nefa dia mbola naka tany amin'indray aho omaly hariva. Ka tsy tangery felana e. Ny kibo tsy maintsy asikanina tsinona ka ny saran-dalanao mandeha mianatra koa etsy an-daniny. Za ngefa miteny amin'iny hoe aleo mifindra ety Andoharano fotsiny mianatra e, sady ihany mba kaikai kokoa noho ny any Analakely. Amin'izay mba tsy mila mitady saran-dalana ho antsony sika fa mandeha tongotra dia vita. Tsy misy hevitra izany raha tsy amin'ny fidirana indray felana. Ka mba miafiafy eto aloha sika amin'ity taona ity e. Ho boka ny tosan'ny olona eto nge sika raha mitoy izao e. Roneny tokoa rehefa ela oleo nisamborana lava. Tsy misy an'izany rery felana. Ny fianaranao fotsiny atao tsara. Maninona moary neny raha mijanona tsy mianatra tsony Andray? To manahirana anao fotsiny ny fiatoanako. Aza miteny toy izany tsony ianao felana fa makarary ny foko Azafady ary raha nampalahelo ny neny ny teniko e. Tonga amin'ilay efa nahiko tia ny raharaha. Tsy nentina mpisambotra volana intsony neny to. Ny ety azahoany mbola tsy voaverina ka mbola maka foana. Eny e, tsy manome tsiny azy aloha e. Tsy manome tsiny azy raha tsy nentina nome tsony izy. Zahay maka foana nefa na dia ny mamerina azy aza tsy ho azo antoka. Ka raha masasa lamba mba fidiram-bola ny neny. Diso fanantenany izao neny. Manantena mantsy izy fa mbola azo tony teo aloha ihany ny ohatrany koa tsy misy na dia vary raika apoaka azy. Dia inona ry ny ataoko hoe ay izany ahita vola entina mody. Dre, fa tsy felana very variana be tsy amoron-dalana ireny. Andraso aloha fa anatonako. Manao ny felana? Kisendrasendra sa ladro izao mbola eonantsika izao indray? Tena taitra be manao ny ianao tompoko. Tena variana be ngenao izany e. Miandro olona sa maninona no mijajirika eto? Faiza tokoa moa za izany. Ohatray marina. Na ny misy ny tenanao aza kay tsy fantatrao akory.
fa marary ve filany tsy zany rehefa misy olana kely izay olana dia variana amin'ny sainan'izay any no mahatonga hatafajanony eto amoron-dalana eto. olana lazao ary raha mamahy dia olazaiko azy ve ny fahantrako nefa olona tsy fantatra akory izy. Vao fandroany izao no ny onanaiky sendrasendra tetỳ an-dalana. Alora anga lazaina any fa izay lalany nefa raha rarotiny amin'izany dia ahoana? to variana be mandinika fotsiny ianao aza mihafahafa fa raha isotony namanao fa andeha aloha any anaty fiara dia toizana any ny resaka aiza ve dia eto amoron-dalana eto fotsiny tsika ny resaka. Fa tsy tany amin'ireny totsony ireny volan'ileko azy ireny fa tany amin'ity. Angamba dia asa fotsiny nanaovana. Inona nefa ny ataoko eo sarako azy dinana ny volako sady nampanantena koa izy fa hiantoka ny fianarako ary tsy ety amin'ny lycée ihany fa ambara-patafitako mihitsy. Misaotra izany aiza indray. Nefa raha misy tetika ambadiko izao fanampiana azy dia ahoana? Inona moa ny olana amin'izany izy aza mba ho tia olo magnatrotrako. Fa ny malasa ny saiko dia toa efa nahita olona mitovy amin'ity izany nefa tsy tadidiko hoe izy. Aleo ajanany ny fieritreretana ny dina fa ny devoir aloha no andeha atao ka. Manao ny dina fialangainao ny andra teto azafady fa mbola nisy zavatra naharaikitra kely dia izay nahatara toy izao. Tsy maninona rery dina izany za koa nge vao aingana teo ny tonga sady nisany namako iny koa ny resaka tamiko teo dia variana teo ay fa iza tokoa iny mpiara-mianatra aminao fa ahoana to miaingy be mantsy izy iny fa tsy mba tsotsotra toa anaoko. Raha ianao ty tokoa angery felana manao fitafiana toy ireny angamba ho zanajavatra mihitsy. Mba miangatra ianao aiza ny ananako vola ividianana fitafiana lafo vidy toy ireny na dia manendrika azy zany. Ividianako ianao raha ohatra tianao ka ho hitanao eo fa tena ho zanajavatra tokoa ianao ao anatiny. Ianao koa manao izay hamenatra eriko. Ianao ty koa dia sarokenatra andray zany avy moa dia nampivaramena ny takolaniko. Andeha amin'izay ary tsika andeha ny fitafianao aloha no vidintsika avy eo tsika mividy ny fitaovam-pianaranao. Misaotranao manaiky ny andony volany amin'izany saingy tsy afaka andray azany asa fotsiny angamba izay anaovan'ny eny raha mitondra izany any an-trano ny amin'ny fitaovam-pianarana aza mbola tsy hitako izay lazaina azy raha manontany izy hoe taiza ny nahazoko azy. Fangary felana dia masika be mihitsy izao reninao izao dia atahoranao mafiriza toy izy. Ianao mantsy tsy mahalala ny neny marina ianao. Sarotiny mihitsy izy amin'ny fitaizana ary noko fa tsy izy ihany no toy izany amin'ny zanavavy fa ny ray aman-dreny rehetra. Tsy fantatro indray aloha ny amin'izany za mantsy tsy mba mananana baky ro laza iny zanaky neny ny renindray tsy dia mba hoe sarotiny amin'ny fitaizanana izany asa noho izahay lehilahy angamba mahatonga an'izany. Mazava loatra izany ny zanakavavy mantsy no tena mahasarotiny ray aman-dreny mihoatra ny zanakalahy. Dia tsy hividy fitafiana ho anao izany tsika. Aleo ireo amin'izao fa misaotra tsy nahitrako mantsy ny ametra ny eny fanontaniana maro toy ny hoe taiza iny iza mividy an'ireny sy ny sisa. Ka maninona moa raha vidintsika ihany dia ambaranao aminy fa hoe avy aty amiko. Asa angamba izay anaovana raha fantany hoe avy amin'ny delany na zahoako izany. Tsy ino mihitsy izy hoe fiarahana madio no misy ao amintsika sy ianao. Aleo ary hijanona any amin'izany ny fitaovam-pianarana no tena vidiana. Tsy tezitra amiko akory tiana. Fa nahoana moa no tezitra aminao ka faly aza ary nidiranao noho ny fanatsanao ny reninao. Raha tovavy hafa angamba ny teo amin'ny toeranao dia sy nahoana izay fibedesany reniny azy fa ny azo fitafiana vaovao no mamay azy fa hono ahoana izay
dia ahoana zao no ambaranao andreninao amin'izany fitaovam-pianarana hoviditsika ka hoentinao mody eo? Mbola tsy hitako izay ambaraniny. Zao lazaina azy e. Lazao azy hoe misy olona tsy niteraka vavy mba miatra anao dia manampy anao amin'ny fianaranao. Dia ahoana raha mitady hoentina any izy ka mety tsy izay lazaiko mantsy izy? Dia entina any amin'ny eny re izy e, ilazako melony aminao ny eny. Eny ary e. Mba nananako fitaovana ampy sy tsara izany hany ka mazoto ery aho mandeha mianatra. Milamina koa ny saiko fa tsy mikorotan-davany tsy fisiana toy ny teo aloha. Mba mihiratra kely mantsy ny masoandrom-piainana Sineny. Tsy mandeha misambolana amin'ny neny totsony koa zahay. Neny koa moa nahazo asaraikitra ao amin'ny garatrema. Ampy ho sakafonay tsara ny vola azony amin'izany. Ny trano dia tsy manofo izay fa nimendry garatrema trano hipetrahana. Ny amin'ny sarandalako indray dia idina ny miantoka azy. Raha tsy izany dia izy mihitsy no maka sy manatitra. Eny Andorany fotsy mantsy izy no mipetraka. Tsy sahako lazaina amin'eny nefa izany. Ny fantany dia mandeha tongotra rehefa mandeha mianatra ka hampitondray ny sakafo rehefa mianatra riva. Mazava ho azy fa ny amindridina ny mody ny atoandro. Dia ahoana re fihetsika neny raha fatany izany? Tamin'ireo fitaovam-pianarana aloha dia tsy dia sarotiny firy izy na dia somary mpifanotaniana ihany azy. Aleo rangaho amin'izao zanga moa manao ratsy. Fa mbola tsy tonga teo nga felana ary neny? Fa ngah milaza no avy eo izy anio. Alarobinga anio e, tsy mianatra riva ry zareo. Ay tokoa moa. Efa tsy mahalala andro tsony mihitsy koa za zany ka. Fa ahoana marina ianao ty ry Dina? Fa ahoana? To tsy mety matotra mihitsy. Fa tsy mety matotra ahoana ary neny? Aizako, omenao tokony oro dia entina ty amiko. Izao indray ty felana. Entina ty ihany koa. Ino antony nahatonga hiantoka amin'ny fianarany? Sady mba ho solony anabavy kokoa re sa tsy tiany neny ny hitondrako azy ohatrany hoe zanaky neny vavy? Zanga moa miteny aminao hoe tsy tiako e. Ny aminao sonoro ny mampanahy. Sary-piaro aminao loatra mantsy ny olontianao iniko. Izay mahasary-piaro azy izay mihitsy ry neny no andranitako azy amin'ny felana. Zay? Efa teneniko foana mantsy izy tsy ho sary-piaro diso tafa oatra ka aleo ahita e. Aza mahasositra eo ianao ry Dina. Mandana aloha ianao mba esory kely le rideau amin'ny efitranoko ao fa tiako soloina e. Tonga dia ampetaoko ny solony fa efa napetrako ao. Tia neny ty koa mba jejo. Soloina foana ny rideau amin'ny efitranony eo ranga. Mandana rehefa aza be resaka eo e. Eny ary lasa. Tsy ataoko maso ny Dina aloha fa ifelana no azoazoko kokoa no inoro e. Marina fa samy manana ny endrika amam-bikany izy roa fa raha ny toetra mampanahy dia resy ny felana lavitra mihitsy noro. Mahalemy paika sy maotiny ery izy rehefa miresaka. Izany fanajany any Dina e. Fa tia noro e. Mikitikito-piteny tsy misy fanajana mihitsy. Mahita an'ilay zanako mandefitra dia manaroroatra ery. Tsara ihany aloha ny fandehanan'ny felana ty e. Rehefa ela ny ela ve tsy hifindra aminy ihany ny fitiavany Dina. Misonitra foana ny tosi-drano tato ato izay. So dia mba fantany an'izany faneraserako amin'ny Dina dia izay no mampiady saina azy toy io dia mampisonitra ny tosi-drano. Tena
mampanahy mihitsy ny toe-pahasalamany. Lasa matahotra izany aho rehefa avy mianatra sao dia neny efa maty ny vataniko ato. Izay hitako ange izany. Za koa moa tia misaindra atsetiko. Aleo aloha ho any aminy sao dia misy ilany ahy. Ay, efa taitry neny. Felana. Efa ela nga ianao ny tonga? Ka natory be a dia tsinko ny natongavanao. Vao teo mihitsy angany tonga e. Vao avy nanokona ny sakafontsika mihitsy aho io. Rehefa voatokana ary ny sakafo dia mipetrafa misy resaka tiako atao aminao e. Maka aina aloha ianao roneny fa sao andreraka anao ny firesahana betsaka. Rehefa sitra ny neny dia miresaka betsaka tsika. Aleo atao zao anaka fa ny aina mantsy tsy mifametra. Lazao ary nefa azo atao lava loatra sao andreraka anao ao izany. Mifona aminao aho fa nandainga taminao hatr'izay ry Felana. Nandainga? Nandainga tamin'inona? Felana, tsy maty araka ny voalazako anao ny rainao anaka fa mbola velona. Fa nahoana ianao nandainga tamiko ka sa nanosina ny dada ho faty? Mafy loatra ny netiko tamin'izay rainao izay anaka. Tsy avy amin'ny loatra fa noho ny reniny. Dia aiza izy izao roneny ary mba mahafantatra ve? Eny anaka. Ray volana lasa izay dia nanoratra tany aminy anapatsy amin'ny fisianao ary nandefa ny sarinao. Voarainy soma tsara ny taratasiko ary ny valiany dia mba nandefa ny sariny koa izy ho jerenao. Ie, ao anatin'ilay poketrako ao ilay sary anaka raha ho jerenao. Araka ny voalazany dia toa hoe sariny voaingana izy io. Ary sao dia izany ary ny makarary ny neny ity sa ny zavatra nataoko nampalahelo ny neny? Raha nisan'izany dia mifona aminao ary neny. Tsy misy anaka. Fa hono ary neny? Raha tsy andreraka anao dia mba tantara ho any fiainanao sy dada ka antony nampisaraka anareo. Aloha ary fa ho tantaraiko anao anaka. Zaho vao tena kamboty ary tiana. Maty le andry ny ankinako le mba haniavako teto an-tany. Aleoko maty manaraka azy e. Tsy misy maminy amiko tsony ny fiainako. Oka izay ry Felana. Aza mamoy foto io ianao. Mbola eto aho. Sy karakarana ny razana andeha atao. Misaotra anao ary diana mijoro mampahery amin'izao andro manjombona amiko izao. Misaotra ihany koa nampanantena fa tsy hanary ahy ianao. Fa hono aho. Aiza izao no andevenana ny razana? Tsy fantatro. Tsy manam-pahafantary neny ahy mantsy tandraizanay sy ny havany. Ny any amin'ny dada ny fantatro saingy tsy tiako entina any izy e. Velazany eny ny sarany ka maty indray ve voaterina any. Rainao tokoa moa izany tsy mba nijery anao mihitsy hatramin'izay nialanareo tany amin'izay e. Na izaho zange mbola tsy nahita an'izany raiko izany akory e. Be voga be ahony neny no niala tany. Ny sary misy ny adresany mba fantatro. Andraso ange fa asehoko anao ilay izy rehefa vita ny fandevenana e. Kaiza raha ny reninao no aleviny e. Sa tsy mampaninina anao raha any aminay no mileviny izy? Tsy mampaninina azy andry diana. Nefa anaiky an'izany ve izy mianaka sy ny havanao e? Mino fa tsy ho sarotiny amin'izany ny entsitraka. Raha ny amin'ny havana indray dia aza matahotra ianao fa fasana anay manokana voavidy izany. Faty maina mbola nampidirina tao fa tsy mbola nisy faty lena. Misaotra anao ary diana. Hitako tokoa fa tena havana ianao. Efa voaleviny ny reninao ry Felana ka tsy aleo aty aminay aloha no mipetraka mba raha-pahaveridianao. Raha ohatra hoe ny hevitro indray roneny dia tsy aleo ve aty amintsika mihitsy Felana no mipetraka. Amin'izay ianao mba manana zanaka vavy moa izy manana reny indray sa tsy tiany Felana izany? Nahoana moa no tsy ho tiako e. Zaho hiantrana indray ve moa no lasa tsy ho tia? Tena faly mihitsy anaka. Hanan-janaka vavy toa anao.
Andray tateraka ihany no fandriko. Inona ny faniriany eny? Mba hitaiza zanaka vavy ka. So dia mba tsy izany kosa ary. Haiverinao inona indray? Iza moa no nahita an'izay faniriany eny tany e. Andehantsika ary felana hakanentanao Miresaky ny eny ve moa tapotra na roviana aza? Lasa aloha izay ry neny avelanay vetivety ianao Ndao ary. Efa tena mifankahazo mihitsy ankeny nareo mianankireto e. Manao ny noro? Dre, to tezitra be ry tony e. Eo aloha bizokile. Dia mitsikitsiky amin'izay moa. Mialary fa tsy ilaiko mikasika akory e. Fa maninona indray ty ianao e? Tezitra amiko. Inona moa mbola nalehanao taty fa tsy nijanona fahatany e. Fantatra angeva misy tovovavy manadala amin'ny fonao any e. Amin'izay dia efa nalaina mipetraka ao an-trano mihitsy. Ay ve ka ifelany ty mahasaro-piaro anao e. Inona koa izao mampimeanao amin'izany? Mampimeko. Iverinao fa faly amin'izany anga? Ary ay moa felana ty anarany. Noro Inona e? Nahoana ianao manendrikendrika avy hatrany e. Nefa tsy mahalala ny marina akory. Inona ny tsy marina? Tsy ianao ihany nilaza teo fa felana ny anarany. Tsy misy an'izany re e. Matoa mbola tonga aty aminao dia mbola tianao zany. Ary ny amin'ny felana indray dia zazavavy kamboty izy dia izay ny antony nipetrahany eo aminay, fa tsy hoe inoko akory izy. Vao maty vao herinandro izay ny reniny. Izany angeny tsy nahatongavako taty aminao hoe variana tamin'ny fandevenana mantsy aho. Moa izany iziko. Atakalonao an'izao faty mba aoka izao Maninona moa raha niara nilevina tamin'ny tany mihitsy e, dia tsy miverina taty intsony. Tafa oatra loatra kosa ny avonavombavanao ry noro Ka rehefa izay ny tadiavinao dia lasa koa tsy misy mitambitamby aminao eo. Dina, andraso aloha e. Tsy raharahako e. Fonako rery Dina, miverena Miverena moa fa hitsapako ny fitiavanao fotsiny nge ny tenenako toy ireny e. Lasa e. Dina miverena. Lasa izy marina. Nanenenako ny teny toy ireny taminy. Ratsy vintana mihitsy koa atika. Olon-doza toy ireny mba olo tiako. Aiza ho aiza mifelana iny. Zanika zazavavy mendrika, sady tsara tarehy izy ny tsara fanahy ihany koa. Raha mba hifelana tokoa moa no vadiko angamba ho sambatra. Tara loatra nefa izany faniriako izany amin'izao fotoana izao. Isedra mantsy efa niteny tamiko fa tia mifelana ary maniry azy haka ho ravaky ny tokantranony. Mandrombaka ny anjaranjandroko raha mbola mikiry mitia ny felana. Zano adala tsy nindraika tamin'ny hatrizay. Tena sambatra sedra raha mahazo ny felana ka sady mifanentana tsara izy roa. Fa ty za kosa dia iny olon-doza masika iny ve no anjarako amin'ny fomba hoana ny rahako miaina amin'iny. Tsinitsinina aza vita ereny ataony maika fa efa vady angamba tsy mahazo miresaka amin'ny olona tsony tanàna very sampirangahany no manova mety mino fa mbola misy felana faharoany. Alohan'ny tena napahako hevitra nefa dia hialanenina amin'oro ihany mba tsy hananako tsinika. Viny ty ataondry ato amin'ny efitrano Dina ato. Sa tato mihitsy indrindra tory. Oay, taitra be manahoana ianao tompoko? Tsy mila izay fiara-pandria fa fanontaniako valiana e. Inona ho any ataondry tato?
nasainy nandamina ny efitrano diana tompoko dia izay no mahatonga ato fa tsy natory tato izany a. Inona koa nyzany eo e, hita izao fa natory tato aminy ndrika mbola mandainga ihany. Hatramin'izay za foana mandamina ny efitrano rehefa tonga aty dia ankehitriny asainy atao indrindray. Tsory fotsiny rangaha fa efa voahodindry tanteraka ny lohany a, ka efa lasa ndriko ny fony. Hitako moa tsy tonga ny amiko tsony izy. Ary ty reniny vehivavy lehibe mpamadika tsy vanina. Dia sany manaiky andry hoentiny dinato nefa efa fantany izao fa za miaraka aminy. Tsy vanina matesa fainga zany raha matoa. Tsy fantatro izay lazainao tompoko. Aleo aho ivoaka raha ny fidirako ato mampivatravatra anao toy io. Lasa kondry mandeha any e, le kala-pangala badin'olona ty. Neny a, fa inona loatra ny fahadisoko dia nitefa ny vehivavy io ahy e. Manginy zany zanako izany. Aza miraharaha izay teny nadalany ianao e. Fa izy io vehivavy io neny a. Io fofombadiny dinanaka. Ay ve. Neny a, aleo aho hiala ato aminao fa sao dia avy amiko ny ampisaraka azy roa. Tsy mety zany anaka. Tranoko ty ary zano manam-pahefana ato. Sady dina koa neny nakanao e. Ka inoko fa tsy anaiky ny alanao eto izy. Rehefa tsy mahataty an'izany nory dia mahazo miala. Izay koa ny tsy mitambitamby aminy e. Zarako aza afaka amin'io koa ny zanako. Eny ary neny a, fa aleo aloha aho any amin'ny efitranoko fa maharary aza ny lohako izany. Andeha arary anako. Aleoko mihitsy mialato ka tsy zakako ny mieritreritra hoe noho ny amiko ny sarahany-dina sy ny fofombadiny. Ninona filazany neny matoa ny arahany-diny nolo a dia tiany. Raha ialato nefa dia ho aiza? Sa anoratra any amin'ny dada mba hakany aho any aminy? Nefa izy koa ve dia haka? Izay 20 taona izay aza tsy mba nijery akory izy. Tsy misy mangataka voatamaina rangaha. Anoratrany aho dia ho hitako izay ataony. Aiza tokoa moa ilay sary misy ny adresiny iny? Tao amin'ilay boky français no tsaroako nametrahako azy. Andraso alaina dia tonga dia manoratra e. Ty eto ka. Dry, fa inona mahavariana ny fialana ato? Fa totsiny tsy anato ny isan'andro. Ay efa tonga ianao. Efa ela ny tonga ka. Fa mbola varian-dresaka taminy eny ary sary nisy ty jerenao. Sary ny dada misy ny adresiny ty. Tapa-kevitra manjeridiana fa anoratra any amin'ny dada mba haka. Fa nga tsy tamana ato aminay ianao ka. Tsy hoe tsy tamana fa tsy tiako fotsiny hoe zany ampisaraka anao amin'ny fofombadinao. Ay ve ny amin'oro e. Efa nambarany eny daholo ny nataony ianao. Iany miala tsy nirery fielana fa sendran'izay adala. Adala? Tianao kosa nge izy e. Na izany aza tsy miendrika ny fanehoam-pitiavana ka tsy manintona ahy. Ianao kosa masika amin'ny loatra ka. Rehefa izay dia izay ry fielana fa tsy miala eto izany ianao a. Rehefa tsy tia hitanao izy dia mahazo tsy mandeha aty. Zarako aza fa mba eto aty tokoa hoe jereko ny sarindrainao iny. Ay tokoa moa mbola tsy nasehoko anao izy ty. Ty ary e. Felana. Ahoana? Ty ve nrainao? Ie, io ny raiko. Io ny raiko e. Fantatronga izy? Felana. Ndray. Io koa nge ny raiko e. Rainao? Dia anadahako zany ianao. Sahany afaliako e. Ay mba manana anadah ihany sady anadah tsara fanasy tena ty ah. Tsy nampoziko ry Felana. Hitako eo moa no misy hery manitona anatona anaoko. Ay le raha iraisana. So ihany fa fantatra mialoha zany fa saika zava-doza. Zava-doza ahoana? Isedra ngery Felana vo herinandro zay no nilaza tamiko fa tianao ary maniry anao haka anao ravaka ny tokantrano e. Asa na mba efa nambarany taminao zany na tsy? Mbola tsy niteny an'izany tamiko aloha izy fa so ihany tokoa aloha nisy an'ity sary ty e. Mbola tsy tia ratsy Andriamanitra ry Felana.
Andray ohatrany manofy fa andeha aloha lazaina ny eny zao vaovao lehibe zao inora nga efa lasa tsy fantatro za nga moa mbola nahita azy akory sady tsy te hifanatry tava amin'ny akory nefa izy ange ka miandry anao amin'ny efitranonao ao aleo izy ho ao amin'izay tsapany tsara fa tezitra aminy ary tsy faly tamin'ny nanaovany ianao andeha alohany amin'ny eny tsika aleo nory sy ny adalany ho ao andao ande efa nanoratra tany amin'ny dady angahy felana ary niny lasa nanatitra n'le taratasy any amin'ny posta mihitsy izy zay aitsy ao izy ary noro tsy tonga nanyelingelina anao teto tsony tsy teo tsony izy hatramin'le mifamaly tamin'ny felana iny ka fangahinao tsy nakany amin'ny tsony koa moa mandreraka ary ny eny ny fiarahana amin'iny tsy mba misy fifaliana mihitsy rehefa miona fa ady foana ady lava no ny asa rotam-piarony ihany anefa no mahatonga an'izany na izany aza tokony mba mandeha tany amin'ny ihany ianao nisy nahatsara azy ihany mantsy ny asa rotam-piarony satria nahalalana ny marina momba ndray ny felana fa ahoanao indrenika ka raha tsy mifamaly tamin'ny felany loro tsy ny saina ny anoratra any amin'ny rainy mihitsy felany dia tsy ho hitanao koa iny sary iny ary amin'izay fotoan'izay dia hifamoditra sedra sy felana eny mety ho marina ihany zany saingy amiko dia kisendrasendra fotsiny zany rehefa tian'Andriamanitra naseho ny marina tsy maintsy miseho foana sady na izany aza fa fambaraka sy hienatra ny akamaroany ny vokatry ny fahasarotam-piarony noro asanao ary anakako ianao ihany moa no anana azy ka dia nio tsara ihany izay tokony atao fa aza malaky manapa-kevitra voalaza ny felana tao anatin'ny taratasiny dia ety oti mihitsy no misy ny tranon'ireo olona mitaizasika hatramin'izao nefa dia mbola tsy hitako ihany izay misy azy efa ela ihany izay nodikodonako teto amin'ny manodidina teto saika ary sao dia mba hatsy amin'n'itsy trano itsy ary vavahady maintomainto ny voalazany ary isy ravinala maniry eo tokotaniny tena io itsy raha izany io aleo aloha andondona dia anontaniana raha ato felana no mipetraka na tsia felana mba jereo kely nefa misy olona izany efa andeha mihitsy azy zao roneny izy ary zany aza hitako ka inoro indray ka tsy asa foana na tezera no mahita mbola mijanona ato tsy noro fa izy ary io izy io lehilahy io marina raha tsy dady io sahady ve tena hidada mihitsy io mitovy be amin'le ao anaty sary faly be afa tonga dada andrasa aloha ampilaza amin'izy mianaka neny sy dina dre fa izy ny tao mba fa ataony dia sempotra ry zato ianao avy any eny tokoa idada ny tonga ao idada idada eno vetivety kosako ka nahoanany tsy nampandrosoana fa nilozanao nakaty aminay indray ka mba nampandrianareo aloko ary mandeha anara-pandrofo izy fa sasamiandro ao tena ifelana mihitsy le tovavy nivoaka teo fa naninona ry izy miverina raha vao nahita sa lasa nampilaza ireo olona hipetrahany amin'ny fahatongavako izy iny eny fa miverina kosaka dada felana ny zanako dada maty angeneny okizay ny zanako mangina fa efa tonga fa ono izy no petrahanao ato mandrosoa aloha dia ho hitanao eo izy efa nambarako azy koa mantsy ny fahatongavanao
andeha ary tario ny lalany. ndao ary dina sineny aizarynareo teo ampandrosoa aty reny vahiny fa aty izay mandrosoa ny dada mandrosoa mandrosoa tokoko tonga soa ary to iary fa inona ny dikan'izao de ho sanatry ve ka vonjery ferana azy dina fa safotra ty izy fa inona ara ny nahazo azy foana teo ao aloha koseho aingany kosehonareo mianakaingana tana fa za ikosoka ny tongony ainganynareo tsy haina manino tiana manino iny kosa fa mahatsiaro ka aingana koseho ihany loha koseho fa manino ianao ry dada kapokapo hoe dada zay ka lozako hoe no niadalako de nifamototra ny zanako. Raha mba nanana ny azon-damosiko amantsika mba sanijoro ny aro ny vady aman-janako sy ny tokadranoko tsy ho tafasaraka tamin'ny ary de ho tsy nisy ko iseheno lay vady ny soloiko ny ary ka mba ny hoevery koa tianeny kanjo tsy niova tamin'ny fanaony izy fa nampitondrainy ny ary ihany nataony tamin'ny seheno. Leo monina ihany koa le vady faharoa de lasa nitondra ny kibo efa ho latsaka mifona ariary mifona aminareo menadaha ihany koa tsy misy tsinonareo zao fa ho vokatry ny nataoko ka leo ho zakaiko daholo izay mety ho tsiny rehetra ambara-pahafatiko satria izany mendrika ny lehilahy moaka toa. mahazo aina tsara aloha ianao aveo tsika mifanazava mbola betsaka mantsy ny zavatra tsy fantatrao. Ve zany ny mariny zay vao azoko ny aiko tsy namposiko ho ato aminareo telo mianaka mantsy no ahitako ny felana zanako tamin'ny seheno ko de mamerina ny fisaorako anao ihany ary iary nanaiky ny andray azy ho zanakao na de zanadrafinao azy izy misaotra sy miderany dina ihany koa nanaja azy ka nitondra azy toy ny anabavy sahady na de mbola tsy fantatra ho aza fa anabavinao tokoa izy. Tsoriko aminao fa vitsy ny tovolahy manoloana tovavy tsara tarehy amampanahy toa ny felany no tsy hitepo fity aminy ka aniry azo tokantranony. Misaotra ilay Andriamanitra mahery ihany koa tsy namaly tamin'ny zanako ny eloko. Marina zany ry dada, Andriamanitra ny tena isaorantsika. Raha tsy noho izy mantsy de onitranga ihany ny loza. Isedra mantsy efa naka-hevitra tamiko ny amin'ny faniriany fielana ho tokantranony ary namporisika azy tamin'izany ka raha tsy noho ny fitiavan'ilay Andriamanitra tsy tia ratsy de efa vita efa ela ny fanambadiana. Fielana raha teo tsy misoratra aminao. Okare zany avalonany amin'izay fa makarary loha fotsiny no avy ny debanjinina. Marina tokoa zany teniny eny zany. Raha ny azo de tiako no aviko raha ao anatin'ny ankohonana zany hoe raisy reny mifankatia ary zanaka tia sy manaja ny ray aman-dreniny. Ny akoho toa an'izany andiny zany ny faniriako te mba hanana data sy neny indray ary te hiara aina amin'ireo raita-po amiko koa. Inona no tianareo menadaha tongavana amin'izany? Tsotra de tsotra re zany ary dada, mifamerina indray nareo sy neny de ho sambatra izay telo mianadaha. Ka ahoana ny hevitra ao amin'izany ry ary? Raha ny amiko aloha de tsy misy ny olana
fanery kokoa ny iverina aminareo vady aman-janako raha sitrakareo. Asa raha zay ve ny tian'ny ankizy tsy aleo zay no atao? Faniriana ihany ny anay fa zay tena hevitry ny eny lazainy eny ary rehefa tia kokoa zany fa de fanekeko teo ambony alitara ianao rybenjaka na ho soa na ho ratsy de efa voadiko ny hijanona aminao rery ihany ambara-piavo amin'ny fahafatesako. Matokoa mbola tsy vita ra-panjakana ny fisaraha-panambadiantsika de tsy tian'Andriamanitra ho voahosy izany voady masina loatra izany. Misaotra ry ary vady malalako. Zao kosa nefa mifandriako atsangatsika ho zanaka felany. Isika raha teo tsy manana zanaka vavy. Misaotra neny amin'izany fitiavanao azany tokony ho idadany ny angavy ny anangananareo aho zanaka nefa noho ny fitiavanao ahy de nanaiky ny anao izany ianao tsy ny angaviana akory. Sitraka mety matory neny ka hovaliako amin'ny androko rehetra ny fitiavanao ahy. Mankasitraka tokoa ry ary fa hono ahy fa mba lasa izy sedra ny mbola tsy tonga ihany. Tsara ihany mantsy ny mba hanontaniana ny heviny amin'izany rehetra izany. Iny anga ho tonga eo raha tsy rarive mbola variana any amin'ny asany ihany izy raha tsy hoe telefona anga. Nefa aza matahotra ianao fa hafaly azy tokoa izany fanapahan-kevitsika izany. Efa hatramin'ny fahakeliny ange no nampanantenako azy fa mbola hody aty aminay ianao ka de niendrandran'izany mandrakariva izy. Ny amin'ny felana indray de mahafaly azy ny hoe manana anabavy endry toa amin'ny felana. Misaotra anao ary Andriamanitra ray. Manao any Noro? Ay ve diny manao ianao? Fa efa ela nga ianao niandra teto? Ie, namonjy anao vao maraina nefa tsy tratrako ianao. Volasa kely fotsiny ianao de tonga. Fa misy hitadiavanao aho maika anga de nahatra niandriandra iandro mihitsy zato ianao? Tsy misy ina fa mba malahelo anao fotsiny de tia hitanaoko. Ay kosa. Dina, mbola tezitra amiko anga ianao? Nisy nataonao fantatra fa nahatezitra angamo? Dina, mifona aminao ano ny fihetsiko rehetra tamin'ny felana. Tsy nampoziko mihitsy hoe anabavinao izy de izay no nahatonga anao reny fihetsika reny taminy. Efa impirina nanatra anao tamin'io fahasarotam-piarinao io moa afa tsy nirarahinao Dina, efa hoe mifona aminao aho afa tsy handrotsy any telo tsony. Ny ianao angeka zany foana mifona afa tsy anao tsony tsy handrotsy any telo raha impolo angamba nytenenanao an'izany kely kanefa inona mamerina ihany avy eo. Leo ary Noro leo nitoetranao leo tanteraka. Mamelary ary Dina, miangavy anao mba handefitra mitindray mitoraka ty. Raha mbola misy moa manaraka de nitsotrananao amin'izay mianina aminao re afa tsy anao tsony Iany ary mamela ny eloko ao mitindray mandeha ty. Saingy ny amin'ny fiarahantsika de leo aloha mihitsy aloha hiatro kely. Dina, fa nahoana nge? Tiako mba hita tsara aloha ny fiovanao vao miverina miaraka aminao indray na hisaraka tanteraka tsika. De mandra-poviana izany fiatoana kely izany ka. Leo atao elaela mihitsy mba tsy ho voafitaka toy ny teo aloha tsony Eny ka firy volana ho azy zany. Ataoko fa ahitana marina tsara raha ohatra hoe roa taona. Roa taona? Sao de mba mafy loatra kosa kia. Zay ny fanapahan-kevitro raha tsy mety aminao moa zany de mitsotra anao ahitan'izay hosoloko mahatanty sy makasitraka ny toetranao. Tiana koa eny ary fa ekeko ho hitanao fa iova. Fiaran'ny lehibe Andronoro ve ty mijanona etsy aloha etsy ty tena izy mihitsy ilay tale Andronoro zao io amin'ny seza aoriana iny raha misy tovovavy miresaka mihitsy eo anilan'izany tena olo tiany mihitsy io jereo reto izy
Fampisaosaosa mifanokoroka toy ireny tsy saraka ireny mihitsy. Andray io indray zany zao no teo izay ny bureau Ngatale. Vehivavy adala dia mihevitra mitinjara iny noho ny vatiny ve zao itovavy io, sa noho ny vola no manosika azy hiaraka any fa tsy noho ny fitiavana akory? Mety efa manambady koa mantsy zao kiala. Raha zany dia matiasina tanteraka izay vandy. Iny fa mivoatra toy vavy. Ngatale kosa andeha hody toy ireny tsy nanao ninon'inony ireny. Hoay, ry laniko ary toa inoro, tena inoro le sakaiza ratsy ny Ngatale. Ay moa ka misy an'izany. Andrasa tsoko nataonao tsy mahita izy zany. Noro! Noro! Andrinandro, tena idinitsy. Haza hitako ka hita n'ilay nataoko teo. Andrasa aloha fa nataonako dia mba tsy taitra e. Manahoana diny? Mana ny ratsy natao angaty ianao ka mody tsy taitra ery mahita. Fanina koa, tsy mahazo anao ny toa aviavy be toy izao ka. Ampy izay nandeferako taminao zay ry Noro a. Tonga eo amin'ny tsotsoromamby isarahantsika izao. Lehilahy mohaka nosoratany rary velomin'ny faniry Antarinivo, Iary Mamponina, Sylvière Andrenatoana, miaraka amin'ny Christophe Rabiarmanana sy Slof José. Naondindra teknika Mamervo.